notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny masovoin'ny BFSG etsy Analakely izay nasia mpanamboarana ka foto-drafitr'asa moderna manaraka ny vaninandro araka izany no andraisana ireo mpanjifa manomboka androany. Nanokana vola amin'ny 89 miliara ariary isan-taona amin'ny fanamboarana sy fanitarana foto-drafitr'asa ny banky BV Société Générale. Etsy andanin'izany dia nanokana 4 miliara ariary entina navozinareo masivoany ty banky ty araka ny nambarin'Andriamatoa Bruno Massé PDG-ny BFSG. Ao anatin'izay indrindra dia nitokana tamin'ny mpomba ofisialy masivo BFSG etsy Analakely. Foto-drafitr'asa moderna manaraka vaninandro natao hamalin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanakakezana azy ireo kokoa. Arahina tolotra sy akora maro samihafa, io ny tena mampiavaka ty banky vao avy nasiana fanamboarana ity. Manamafy ny fisian'ny BFSG eny amin'ny arabe fahaleovantena sy manodidina Analakely ity masivo BFV vaovao ty. Toerana izay be mpifanerasera tokoa ambom-pionan'ny hisehatra ara-toekarena sy ny fanakalozana. Tombotsoa maro tsy tambo isaina no azon'ireo mpanjifa sy ireo akaiky azy vokatr'izany. Akaiky ny olom-pirenena tsotra ny mpandrarà ary ireo matianina ty masivo BFSG ty, ary mandray anjara betsaka amin'ny fanatotosana sy hifahombiazan'ny tetikasa ary ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy eto afovoan-tanàna. Nampisehoan'ny fahavononany hitondra kalitao eo amin'ny tolotra kosa ny tompon'andraikitra ao toerana Andriamatoa Rakoto Arsan Claude sy ny ekipany izay manana ny traikefa ilaina ho fanomezana